Efesiana toko faefatra ny andininy fa 2:10 hatramin'ny 7:10. Teraina ny tompo. Asan'ny apôstôly toko 7:10 ny andininy voalohany mivaky toy izao ny anaran'ny tompo. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra. Kortianina voalohany toko 2:20 ary Andriamanitra efa nanendra ny sasany ao amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany ny fahagagana, ny fanomezana enti-masitrana, ny fanampiana, ny fitondrana, ny fiteny samihafa tsy fantatra. Efesiana toko faefatra ny andininy fa 2:10 fa 2:10. Ary izy nanome ny sasany apôstôly, ary ny sasany mpaminany, ary ny sasany evanjelista, ny sasany mpitandrina sy mpampianatra, ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Makasitraka ny tompo isika izay mitondra antsika eto amin'ny fivoriana, ary dia tonga soa amin'ny fandarana manaraka isika dia ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny niarahantsika namaky ireo dia efa novakina teto anivontsika tamin'ny Alahady lasa teo. Izay ianarantsika androany dia toy ny izay fanambara tamintsika tamin'ny Alahady lasa teo. Tsaroana ny lohahevitra izay nambara tamintsika tamin'izany dia ny hoe ny adidin'ny mpino kristianina amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra fiangonana izay napetraka Andriamanitra eo aminy, na ny andraikitra miandry ny mpino amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra fiangonana izay napetraka Andriamanitra eo aminy, na koa ny tokony ataon'ny mpino an' Jesosy Kristy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra hanatanteraka asa fanompoana eo aminy. Tiako ny manome fanamariana tamin'ny fotoana izay nanolorana teto anivontsika ity fampianarana ity, dia efa nisy andinindininy maro izay noresahana teto. Mino fa voaraintsika ireny. Ny fanamasina ny anoratra izany ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika hatrany. Baiboly miteny aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo. Toerana tokony hitehirizana ny tenin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fotsika, ary mila mivavaka tsika hoe Tompo, sorato atao boko ny teninao. Miasa ny fanamasina mampatsiaro antsika ireny teny ireny. Izay isika tsy afaka
mivily amin'ny akavia na amin'ny akavanana, raha sendra manana saina erikerika vily amin'ny akavia na amin'ny akavanana, dia andreny feo ny tompo miteny manao hoe ity ny lalana kandiano. Fanampan'izay fanambara ity ambarako androany ity, mba ho feno ny tolotra omeko anareo. Teraina ny tompo. Tsy mety ny mandao ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Miaina ny fahitsiana dia midika hoe miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Davida miteny, atao boky no reketako ny teninao mba tsy hamitako aminao. Izay manana ny tenin'Andriamanitra ao am-pony no manana n'Andriamanitra ao anatiny. Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Eo amampivavaka antsika dia tokony hiezaka isika hamantatra ny tenin'Andriamanitra, hianatra ny tenin'Andriamanitra ary andray an'ireny atao anatin'ny foko. Za dia mpitoroteny, ary mampitoroteny aho dia manomana toroteny ho an'ny tenako aho no manomana toroteny ho an'izay miaino aho. Teraina ny tompo. Inona no tokony ataon'ny mpino an' Jesosy Kristy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra natateraka asa fanompoana eo aminy? Tena misy ny mpanompon'Andriamanitra, napetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, tahaka ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe fiangonana tany ananina dia nisy mpaminany sy mpampianatra. Andriamanitra nanendry teo amin'ny fiangonana apôstôly sy mpaminany izay mitondra ny fiangonana, mitarika ny fiangonana hatrany. Ny mpino dia tokony anaiky ny fandaminana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Derao ny tompo. Zany no fahendrena tokony ananan'ny mpino, manaiky ny fandaminana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha misy fandaminana ataony tahaka ny hoe oka ianao ho mpampianatra sekolelady, tongava ianao amin'ny ora ohatr'izao, izao no ataovy, izao no ataovy, dia tokony ho raisina ampitiavana izany fandaminana izany. Ohatra hoe ianareo mpandray fanasan'ny tompo manaova an'izao, manaova an'izao, dia tokony ho ekena izany fandaminana izany. Misy tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy mahazo mandray ny fanasan'ny tompo ianao, dia tokony ho ekena izany fandaminana izany. Na inona teny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, fahendrena ho an'ny fiangonana amin'ny maha-olona entina, amin'ny maha-olona tarihana, amin'ny maha-vahoaka n'Andriamanitra, dia mila manaiky ilay fahefana nomen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, dia izay andaminana eo dia arahana. Nataon'Andriamanitra ho mpitondra antsika ny mpanompon'Andriamanitra, mpitarika antsika ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Nataon'Andriamanitra hiambina antsika ary hitarika antsika amin'izay lalana tian'Andriamanitra ho alentsika.
zao no voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany, Tesalonianina voalohany toko 5 ny 12 ary mingavy ianareo izay rahalahy mba hanekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Ekeo ilay mitondra anao ao amin'ny tompo, ilay mikely aina mananatra anao. Mianatra indraindray tsy mahasoa amin'ny andro anaovana azy, fa na marary zany, na mafy zany, na moro zany, na maraviraviny fo, na mangidy, dia ekeo mianatra, ekeo ny fitondran'ny mpanompon'Andriamanitra. Hebreo toko 7:10 ny 7:10 makatoava ny mpitondra anareo ka maneke azy, fa miambina ny fananareo izy arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampomahana, mba anaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona, fa tsy asoanareo izany. Makatoava ny mpitondra anareo ka maneke azy, fa miambina ny fananareo izy arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampomahana, anaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona, fa tsy asoanareo izany. Natao ekena ny fandamina nataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa miteny aminao izy hoe ranabavy, oka ianao mba mitady olona izay ampianatra sekoly alady, manike. Rahalahy mitady olona ampianatra sekoly alady, manike. Mitady olona atao service d'ordre, manike. Hotendreko ianao hitondra fivoriana ary anany, manike. Tendrena ianao alohanao indraikitra section, manike. Tendrena ianao ho mpiteny zava-maneno sy mpanaty rakitra, mpanisa rakitra ohatra, manike. Avy ety ianao misy raharaha ilain'ny tompo anao amin'ity asa ity, manike. Ny fandamo anao izany dia toy ny mandalo fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao. Raha fantatrao ny tena dikany hoe fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, rehefa natolotra ho an'ny tompo ny fiainanao dia tsy hanao intsony, ary izay no mahatonga ny soratra masina hoe tsy tompony tena anareo amin'ny Jesosy ianao. Izay amin'ny Jesosy ianao na amin'ny Jesosy ianao dia ho atao aneny sitrapon'Andriamanitra. Fanetretena manaiky ho tany manga eo anaten'ny tompo, ho tanan'ny tompo, mety amin'izay ilainy, mety amin'izay ilainy. Mety tsy eny ankavoana, mety tsy eny amin'ny tany lemaka ihany, fa mety any an-tsanady koa. Fa ny olona nanolo tena feno ka matakatra ny tena hevitra ny atao hoe fanoloran-tena ao an'Andriamanitra dia manaiky an-tsitrapo amin'izay tarihan'Andriamanitra sy tondran'Andriamanitra rehetra. Dia raha ny tompo ny fankatoavana na ny fanekena ny fandamina nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia fomba iray tsy hanomezana fitoerana ho an'ny devoly, fomba iray mampisy filaminana ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny tranon'Andriamanitra, fomba iray isin'ny fiadanana sy fandrosoana. Fa rehefa tsy ekena ny fandaminana nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia azontsika eritreretina hoe rehefa tonga any amin'ny mandeha ny an-dalana ianao dia tsy manaraka ny code de la route ianao tsy henoinao ny polisy izay miteny hoe stop mandeha dia hisy loza azo. Fa raha misy fanekena sy fankatoavana ny fandaminana atao dia hisy voninahitr'Andriamanitra miseho, misy ny filaminana, ary Andriamanitra no tompon'izany filaminana izany.
ny fiangonana atao amin'ny testamenta taloha izay nitarehiny Mosesy dia hitantsika tsara fa niainga avy tao amin'ny Mosesy avokoa ireo fananganana fombafomba rehetra na Andriamanitra nibaiko Mosesy aleo Arona sy ny zanany hanao raharaha ny fisoronana, takizany koa ny Levy, takizany koa ny ireo Bezalila amin'ny Oliaba. Dia nio ny Baiboly hitanao ao zany fandaminana nataon'ny Mosesy zany ireo fiangonana io dia nanaraka tsara ilay lamina dia miaina tao amin'ny fankasitran'Andriamanitra. Hijerisika ao amin'ny Exodosy 7:10. Endrika anankiray hitantsika eto 7:10 andiny 9 hatramin'ny izay voavaky. Dia tonga ny Amaleka ka niady tamin'ny Israely tao Refidima, ary hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mivoa hiady amin'ny Amaleka, rapitso dia hijoro ho atapiny avoana aho miaraka amin'ny ten'Andriamanitra ity an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay nanteny Mosesy azy ka niady tamin'ny Amaleka. Ary Mosesy, Arona ary Ora niakatra eo atapiny avoana. Ary zao no niseho: rehefa nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, ary rehefa nampidiny ny tanany dia nahery ny Amaleka. Fa navesatra ny tanan'i Mosesy ka nakavato izy ireo, ary nataony teo ambanin'ny tanan'i Mosesy hipetrahany. Ary Ora sy Arona dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray tamin'ny anila. Ary tsy nihetsika ny tanany mandrapiletika ny masoandro. Ary Josoa nandresy ny Amaleka sy ny olony tamin'ilay latsabatra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: sorato izany ho fahatsiarovana amin'ny boky, ary averimbereno ao antsofin'ny Josoa izany: ho fanako tanteraka ny fahatsiarovana any Amaleka tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Ary nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi. Ary hoy izy: satria Jehovah efa nianina fa Jehovah hananady amin'ny Amaleka amin'ny taranaka mifandimby. Nisy ady natrehana eto, reto Amaleka reto dia niady tao niady tamin'ny Israely. Zany hoe nitsanga no fahavalon'ny Israely izy ireo mba hiady amin'ny Israely. Rehefa hitan'ny Mosesy zany dia nanatrika an'ilay ady izy tsy nitsoaka, izy tsy nanankiresy, fa nivonina izy mba hiady tamin'ireo fahavalon'ny fiangonana. Tamin'izay nefa dia nanao fandaminana Mosesy ka niteny tamin'i Josoa: mifidiana lehilahy ho antsika ka mivoa hiady amin'ny Amaleka. Rapitso aho dia hijoro ao tampony avoana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra ety an-tanako. Josoa nanao arak'izay nandiny Mosesy azy, tsy nanisy ady hevitra. Fa rehefa izay ny tenin'ilay lan'Andriamanitra dia nakato avina. Lasa izy any fantona tamin'ny miaramila hoe rahalaranina. Hitanao fa tonga ny Amaleka hiady amintsika, noho izany tsika aoka hery andeha hiady amin'ny Amaleka. I Mosesy nanao fandaminana naka ny Ora sy Arona niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra, niaraka tamin'ny tehana. Mazava ny dian'ny Mosesy tany sy ireo roalahy niaraka taminy, fa hivavaka ho an'i Josoa mba tonga ny Josoa ahery ao anatin'ny ady sy ho mpandresy. Fa ny vahoaka sisa kosa dia tsy nikitihana fa navela tany amin'ny tokantranony, tany amin'ny asa aman-draharaany ihany. Hitantsika fa Josoa dia nanatrika ady tamin'ny Amaleka. Tsy hoe Josoa andana maka-rivotra ianao, andana anao maka-rivotra, tsy
Josoa nalaina ary nirahana hiady. Mahafinaritra ny mahita ny Josoa nakatoho ary nanao fanolora tena be isikina hiadikady. Zany miady zany na anao resy na ianao mandresy na ianao maratra na ianao mandratra. Na ady aza no nasehana natrehany Josoa nanaiky ny tenin'ny Mosesy. Tiako ambara hoe mila manaiky ny fandaminana ianao. Ora sy arona koa nentina hoe andaonareo hiaraka amiko ao amin'ny tapoka voana dia tsisy ady hevitra, nanaiky ilay fahefana. Ary vokatra zany rehetra zany dia hitantsika ny fombiazana fandresena azon'ny Josoa nandresy ny fahavalon'ny fiangonana ny lamina nandresy ny fahavalony. Ka nay Mosesy nay Josoa tanjona iray ihany dia niandresy ny fahavalo. Ary tsy misy hoe nanao alasafay Josoa na nanao zara fananao, fa tena tamin'ny heriny rehetra mihitsy no nakatoavany itenin'ilay mpanompon'Andriamanitra nitasy nanampy azy. Vokatry ny fanekena fandaminana dia fombiazana trano. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:1-7 hitantsika fa tao amin'ny fiangonana ny apôstôly dia nisy zavatra tsy napoizina jerentsika eo amin'ny toko 9:1-7. Ary tamin'izany andro zany rehefa nitombo ny isan'ny mpianatra dia nimonimonna tamin'ny Hebreo ny Grika, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary nampiangona ny mpianatra rehetra 12 lahy ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina ny latabatra izay. Noho izany rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy masina sy fahendrena ho tendrenay hitandrina izany rahay izany. Fa izay kosa aharitra amin'ny vavaka sy ny fampianarana ny teny. Azonao tohizana rehefa ny an-trano nisy olana teto nitranga tao anatin'ny fiangonana fimonomononana. Io moa dia mazana misy efa tsy metimety amin'ny olona ny zavatra mitranga dia nimonomonona ny olona, tsy enika ny fiantrana ny mpitondra tenany. Ary teo am-panatrehana zany ny apôstôly nampiangona ny mpianatra rehetra nanoro-hevitra, zao nataontsika ny amin'ity okontsika ianareo mitady olona 7 dia izay hanendry azy. Fiara-miasa ianareo mitady olona izay manendry an'ilay olona, ary reo ny hotendrenay andraikitra an'izany raha zany. Sitraky ny olona zany dia nifidy ireo 7 lahy ireo izy, ary dia naroso teo anatrehan'ny apôstôly dia nitsofo ny apôstôly rano. Vokany nilamina ilay olana ary nandroso ny asa. Rehefa misy fanekena ny fandaminana dia misy foana ny fombiazana. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Asan'ny apôstôly toko 10:1-30 nahita isika eto olana ray hafa koa, tsy fitovizan-kevitra, tsy fitovizam-pijery, fifandirana, tabataba, kanefa rehefa nanao fandaminana ny tompon'andraikitra dia nisy ny filaminana. Inona moa no niseho rehefa nandeha iry Paoly tany amin'ny tany Jetilisa, vaketsika toko 10:10. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsofirana araka amin'ny fanaon'i Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary efa nifanditra sy niadevitra be tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarana ny karan'izy roa lahy sy ny sasany koa akany Jerosalema any amin'ny apôstôly sy ny loholona anadina ny amin'izany zavatra izany. Paoly sy Barnabasy ilay apôstôly ny Jetilisa nitory-teny tany amin'ny Jetilisa, ary efa nitory-teny tany dia nisy rahalahy sasany hoe raha tsofirana nareo Jetilisa reo dia tsy azo vonjena. Paoly sy Barnabasy tsy zany,
zany tsy zany tabataba fifandirana tsy fitovi-kevitra zao anefa nisy mpitondra ny fiangonana ny apôstôly tany Jerosalema iry Petera mba Jaona mba Jakoba sy ireo loolona alao ary anontaniana ny hevitra ny mpanompon'Andriamanitra dia rehefa tonga tany izy ireo dia nifandinika ny mpanompon'Andriamanitra ka dia niteny hoe ny amin'ireo jetilisa voaniova fo dia zao ihany no izy. Dia tsika amaky indiny faharoa amby roapolo. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loolona mba amin'ny fiangonana rehetra nifidy olona namany araka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia, dia Joda izay atao hoe Barasabasy sy Silasy lehilahy malaza eo amin'ny rahalahy. Ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny loolona ary ny rahalahy miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jetilisa izay any Antiokia sy Syria Silisia, satria farenay fa ny sasany taty aminay efa nanao teny mampitabataba anareo ka mamadika ny fananareo, nanao hoe tsy maintsy hofirana ianareo sady mitandrina ny lalàna, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Hitanareo lendrainay le olona manao zavatra tsy asaina nanataony akory, ary mila mitandrina isika. Zany no ny tenin'ny pastera ao Korondrano, tsy marina akory zany. Misy rahalahy avy taty aminay tonga any aminareo dia hoe nareo dia tsy maintsy mitandrina ny lalàna, tsy maintsy hofirana, dia nitabataba be ny olona. Ary misy olona manana talenta amin'ny fampitabatabana fiangonana eo. Misy olona manana talenta amin'io mitabataba, mampitabataba ny mpino. Mahafinaritra azy mihitsy mahita ny mpino mitabataba, mino zavatra tsy dia marina. Zao ny ohatra ny reny mahalala ny tena anaty vilany ery izy. Amin'izay moa ny adala mino ny teny rehetra, mino zao tsaotsao rehetra izao, dia tonga tokoa izany hone dia miapita amin'ny tiavan'ny devoly azy. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly hoy ny tenin'Andriamanitra, fa endrena tokony ho raisinao amin'izany. Aza manangatsao, aza miainy feo tsy maripotitra, dia tsy ho azo ny devoly ianao. Nandinika ny apôstôly ny andiny fahavalo amby roapolo, ary sitraky ny fanamasina izay tsy ampitondra hita mavesatra afa-tsy zao zavatra tsy maintsy ilaina zao ihany, dia nifadianareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny favetavetana ary raha-matandy teny hifady zany ianareo dia hosoa velomy ianareo. Dia nalefa ireo rahalahy ireo, hitanao fa nisy ny fandaminana natao. Mety ady hevitra ny amin'ny fotom-pampianarana isika, ary eto anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia gaga aho aminao, gaga mihitsy aho. Fotom-pampianarana tosa hoe momba tena malala tsara n'le atao hoe fotom-pampianarana le miteny, mba malala tsara ve? Ino ny fotom-pampianarana lazain'io sy voizin'io? Sa mahita olona teny amin'ny teny an'izany, kanefa izy mpangataka eroa, manao zavatra manivaka isan-karazany. Marina fa manana ny fotom-pampianarantsika isika. Ny boky maitso dia mirakitra ny asa soratra nataony ny mpanorona, ary misy koa zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny boky maitso izay efa nampianarina ireo pastera azoky
ary ireo pastera zoky indray napita tamin'ireo zandro mahatoky ary ny akabeazany reny zoky reny zay niaraka tamin'ny mpanorona mbola eto mandrakandroany. Misy ny miteny zandrona etateoriana izay ny nampianatra azy samy teny eo anivonay manao hoe fotom-pampianarana e, fotom-pampianarana e, fotom-pampianarana e. Any hoany zao dia misy azafady misy miantsoantso hoe landray ilay foloa izay manitsakitsaka ny fotom-pampianarana. Nefa zany nampianatra ny olona ary ny zavatra nampianarako azy azy mbola tsy tafita daholo. Nefa izy mivoy gaga ho iaminareo. Tiako ny manome toky ianao fa tena nandalina n'izany fotom-pampianarany fiangonantsika izany izahay. Tena nianatra n'izany. Ary za dia nomen'Andriamanitra tombontsoa nipetraka teto nandritry ny 3 taona miaino ny frère Daouda. Ary niara-nihinana taminy teo amin'ny latabatra, niara-nandeha tany amin'ale, niaino izay zavatra mbola niteneniny koa. Ijorona andika teny fa izany mipetraka ny aino. Le mpandika teny tsy afaka nandray naoty fa izany nandray naoty. Tsy mirerekory ara miteny izany fa tia teny aminareo hoe aza malaika ho amsavign'ny olona. Hitanao ny resaka fananganana tokopidera za nianatra tao amin'ny sekoly biblika Pasteur Prosper nanofana ho momba ny fitoriana filazantsara evangelisation. Amin'izany dia nampianarany maka hipira dia mba mihira tsara fisehoana tsara. Nandritry ny fotoana nanompoky ny tompona fony za sekoly biblika Pasteur dia nanangana mpihira mba hira. Fa nisy anankiray izay tsy nandalo tao amin'ny sekoliko satria hafa ny nampianatra azy dia nilaza izy manao hoe orsizé ny lana nataonao, tsy mety io, fomba ny fiangonana maty io. Vakio ny baiboly, motsy ao amin'ny baiboly fa zay rehetra atao. Mety misy zavatra tsy tafita fa ny baiboly ao am-pelantanantsika za mino fa misy zavatra no tao an-tsainy reny mpanompon'Andriamanitra tsy tafita no ny fanenjehana nazo azy antifizy tonga teto construction no nataony. Jesosy niteny 3 taona izy nampianatra mpianatra, manana zavatra maro mbola tiako ambara aho fa ao ny fanahy masina hitarika azy. Rahalahy sy anabavy, manekeny lamina, manekeny ny mpitarika zay efa napetraka Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja. Ao amin'ny asan'ny apôstôly tsika mahita teny fa rehefa nitoro teny ny apôstôly dia nandray tamin'ny mpifaliana ny teny ny olona. Izany ny fendohan'ny fanoloran-tenan'ireo olona reo ary natonga azy natao batisan'ny apôstôly 2:2-7 faraika amby efapolo. Ary zay nandray tamin'ny mpifaliana ny teniny dia natao batisa. Tokony 3,000 olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tsara tamin'ny fotom-pampianarany apôstôly sy ny fiambonana. Naharitra tamin'ny fotom-pampianarany apôstôly. Izany ve tsy midika hoe ninona ny tenenin'ny apôstôly teo dia ninny olona, dia niraisiny olona. Izay ny tokony ho atao. Amen. Romanina 9:7 fa isaorana ny Andriamanitra fa na dia mpanompo ny otaza ianareo dia efa nakatota ao am-po ianareo ny fomba ny fotom-pampianarana natolotra anareo. Pino tokony anaiky ny tenin'ny mpanompony, fampianarana omeny, fandamena nataony, fanany mpaminany manaiky sakay mpaminany,
mpanompon'Andriamanitra mpitondra anao ao amin'ny tompo, miambina ny foananao ao amin'ny tompo, olona mbola ao am-poamahana, ny ran'Andriamanitra hitondra hafatra ao aminao, hikolokolo no fananao, mivavaka ho anao. Zany no antsony, zany no vesatra ao anatiny. Noho izany fadio ny endriky ny ratsy rehetra, zay matahotra an Jehova dia mifady ny ratsy. Aza manohatra ny fandaminana. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Sarotra mitondra olona. Misy fitenenana hoe moramora kokoa no mitondra omby toy izay mitondra olona. Marina zany. Azafady. Ny olona ny omby rehefa azafady zapinao à droite. Fa ireo tsy manao an'izao aminao. Farany olona nataonao fa maninona nataonao an'izao. Tsy mora ny mitondra olona. Samy manana ny sainy, ny fahalalana takany, ny fomba fijeriny, ny heviny. Andriamanitra aza niteny indray hoe ny hevitra tsy fihevitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo. Ianareo miteny hoe tsy marina ny fitondran'ny tompo. Ny fitondrako fa tsy marina sa ny fitondranareo ny tenanareo. Raha Andriamanitra aza miteny hoe ny hevitra tsy fihevitrareo, dia mety hitanga amin'ny olona entina koa hoe hafa ny hevitry ny mpitondra, hafa ny hevitry ny entina. Ny mahasoa nefa tsy ny mifanditra na ny mifanolana, fa manetretena eo anatren'ilay olona, manetretena eo anatren'ilay olona, manetretena eo anatren'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia izy fanandratan'Andriamanitra anao. Mavoy rehefa tsy ekena ilay izy dia tsisy ninina namana. Rehefa tonga tany amin'ny Elisa dia nanana ny heviny hoe izaho olona manam-boninahitra hoy izy. Ka rehefa tonga aty mitondra ny taratasy avy any amin'ny olona naniraka aty, dia evoaka ny mpaminany ary dia ampandroso azy andray amin'ny fomba fandraisana olona manan-kaja. Tsy izay nieritreretiny nefa no nataony Elisa. Elisa tsy niseho taminy, Elisa ny baiko azy. Mandihany ianao mandro mipito any amin'ny Jordana, tezitra mafy mihitsy. Zaho olona manam-boninahitra, zaho olona vahiny tany amin'ny alehako. Nisy passeport natongavako aty, misy taratasy misy ty azoko avy any amin'ny fireneko, andeha ty ahako, za mba te hitatava azy. Izy farafaratsy izy mba mivoaka, mba nandray ahy, mba nahita ny tavako, mba neva io. Tsy tena tsy metimety, tezitra mety. Ny fahatezerana nefa dia tsy nahasitra anazy, tsy nanala ny abokana teo aminy. Mbola miboka ihany izy, raha mbola nanamafy fo, tsy nanaiky ny lamina na ny fitarihana na ny baiko nataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Mampitaredretra ny fanasitranana anao sy ny famahana ny olanao avy amin'Andriamanitra, ny tsy fanekenao ny teny omeny mpanompon'Andriamanitra anao. Fa hoy ilay mpanompo, ry tompoko, raha zavatra lehibe moa noho izany nasain'ny mpanompon'Andriamanitra nataonao moa tsy nataonao va? Ka inona moa ny olana raha mba mandro ny pito amin'ny Jordana anao? Ary izy lahatrako, allo ataontsika esy ao are, inona ny taonao amin'ny Jordana? Ndroboka Andriamanitra. Toatra mahatsiaro mahafinaritra zany, niala ny fanaitaina ny loha, ary tofa nisy afaka kely ty. Ndroboka fandro, niantsara, ndroboka fatelo, hatrany eo, sitrana tanteraka izy. Manekeny mpanompon'Andriamanitra. Za tena miteny aminao, za miteny aminao, raha manaiky ny teny torinay ianao, ka mino ny teny ambarana eto, taka ny finoanao ny dokotera manome ordonnance, ho sitrany ianao. Izy famantarana sy fagagana naraka izay mino.
zay mino no ahita ny famantarana sy fahagagana fa tsy ny mpiatevitra. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra aiza ny mpiatevitra amin'izao tontolo izao, aiza ny olokely moatsy nampidian'Andriamanitra fahadalàna ny fahendren'izao tontolo izao. Lalana miaraka amin'Andriamanitra ity ny fahendren'ny Baiboly ny tokony ho arahanao. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe makatoava ny mpitondra anareo ka maneke azy fa izy ny miampina ny fanahinareo, dia ahita soa ianao. Tsy izahay no malosoa anao fa ilay mpandinika ny alenao sy ny fonao, ianao makato ny teny no hitahinanao. Dia rao Andriamanitra, fadio ny endriky ny ratsy. Ohatra tsy lôzika zavatra mihitsy ny tenen'ilay pastera. Zany fe pas normal le. Tena tsy haiko mihitsy aloha ny mandray an'iny e. Nga tsy fantatrao fa tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny finoana. Finoana ny mpaminany, finoana ny mpitondra ny teny. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Andrositsika ny mpino tsirairay dia tokony anao zay hiezaka, anao zay ezaka mba hampisy vokatra ny mpanompon'Andriamanitra. Dia raina ny tompo. Titosy toko fahatelo. Eo amin'ny 9:17 mazo toa amoakan'izay nampahay lalàna sy Apôlôsy mba tsy hisy zavatra tsy ampy aminy. Arokany antsika koa hianatra anao soa, asa tsara azahoany izay ilainy fa andao tsisy vokatra izy. Miresaka mpanompon'Andriamanitra anankiroa Paoly eto dia Apôlôsy ao amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo andininy fa 4:9 mpanompon'Andriamanitra io rahalahy io. Hoy Paoly hoe 4:9 fa hoy ny anankiray izao amin'ny Paoly ary ny anankiray koa izao amin'ny Apôlôsy. Moa tsy araka nofainareo, ka inona moa Paoly ary inona Apôlôsy? Mpanompo ihany izay natonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka nomeny tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsy nitsinona izay namboly na izay nanondraka, fa Andriamanitra izay nampitombo no izy. Ray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka, nefa samy andray izay valim-pitiny avy araka ny fisasarany izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary san'Andriamanitra sy tranao ravitr'Andriamanitra ianareo. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:10 dia miresaka koa momba ny Apôlôsy 9:14 ary tonga tany Efesosy ny Josy anankiray atao Apôlôsy izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Efa nampinarina ny tompo izany lehilahy izany ary nafanafo izy ka niteny sy nampianatra tamin'ny jotom-po ny amin'ny tompo fa ny batisan'i Jaona ihany no fantany. Apôlôsy mpanompon'Andriamanitra. Paoly dia nananatra ny fiangonana hoe mahazo toa anao izay hampavokatra azy ireo amin'ny asan'Andriamanitra. Izay ny tiany ambara amin'io teny io, mamoaka ary izay nampahay lalàna tsy dia voalaza loatra fa matoa Paoly miresaka azy io, mandahatra azy voalohany, izay vao Apôlôsy dia mpanompon'Andriamanitra nanana maizy azy io.
mazotoa amoaka nizay napailalàna. Inona re zany e? Ny teny hoe mamoaka eto a dia midika hoe manampy, manohana, mamatsy. Aty amintsika dia fandreny hoe ratsy ranona dia tsy tafavoaka izy. Na tonga andreo zazareo tafavoaka dia noho ranona nipetraka tao aminy, nomeny ekôla azy, ny antony ny fiainany, nataony izay natafavoaka azy, nataony izay natafita azy. Ny mpino izay miara-dia amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hikendry mandrakariva hoe ahoana no nampiko an'io mpanompon'Andriamanitra io, ampahomby azy amin'izao asa izao. Dia raha Andriamanitra, halleloia, fandray eo amin'ny tontolo ara-panahy, misy evangelista, misy PDB izy ireny ohatra eto Madagasikara, tonga avy any ananinany, mandeha avion, tonga eto Madagasikara, manao croisade conférence ho an'ny pastera malagasy. Ny pastera malagasy tsy miantoka na ariary aza, asainy any amin'ny hôtely tsara tarehy, zaraim-boky, triny ny tenin'Andriamanitra, avy eo lasa izy mody. Taka izany koa ny missionnaire na révérend isan-karazany. Tonga izy dia mamanga ny fiangonana dia manome fampianarana izy, tsy vidim-bola, boky angamba ny vidim-bola. Manontany tena indraindray hoe iza ny mamatsy an'ireto olona ireto, mahatonga azy mandeha manofa palais des sports, manofa fantatrareo fa eny écologion mané 5 millions ariary isaka ny siansa anankiray io io. Ary raha ohatra maka parti hafa ianao ao dia mbola mihoatra noho izay. Maninona no afaka manao an'izany, miampy le piba tson'olo ireny evangelista ireny, nefa izy ireny tsy anangana fiangonana koreto Madagasikara. Misy mpanohana izy, manao izay atafavoaka ny vision. Ireo zanany ara-panahy ao anatin'ny fiangonana, rehefa nampahafantariny ilay vision, ilay fahitana, ilay vesatra ao am-pony, dia manohana ireto. Mazotoa amoaka an'izay napailalàna, mba tsisy zavatra tsy ampy eo aminy. Okisika hianatra anao asa tsara, anao soa, azahoan'izy ilainy, fandrao tsisy vokatra izy. Ngamba reto pasteur reto, na izaho mbola tsy nisy ny teny manao hoe pasteur, ity vola manaova tracte. Tsy misy ny tena pasteur, tana amin'ny toriteny any Comore, itokony bienao, itokony hôtelinao. Rovina pastera nome vola, ny rehetra dia mipetraka ho taky ilay malemy eo amin'ny vavahady tsara endrika amin'ny lalany makao amin'ny tempony. Le mpangataka malemy eo amin'ny omborony vavahady mba handeha eo Peteraston. Dia rehefa nahita amin'ny Peteraston izy dia nanantena azo volamena sy volafotsy taminy. A Peteraston ny teny, maro ny taka ilay malemy mipetraka eo amin'ny vavahady tsara endrika, tsy eny amin'ny vavahady fa ato ambony W. Tsy lavaka mety misy olona sahirana. Baiboly miteny entrao ny manitra, tsarovo ny manitra. Fa kosa ianao tokony hianatra hanome lalam-pitahina ho anao zany. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Nahoana ary ny tonga nitety firenena maro pasteur Daouda mivady, mbola tsy nanany impriminy tany dalasy izy
nitety teny Ezipta, nitety tany Peroa, tany Kenya, Ouganda, etsetra etsetra, tonga taty Madagasikara. Zany anie tsy vitan'ariary, tsy vitan'ariary zany, mila devise zany, tsy nanana fiangonana izy, fa nisy olo mbô vonjy nino an'izao teny zao, nanoana azy, nanao zay atafavoaka azy. Ary move raha natsangana ny fiangonana teto Korondrano, ny olona mbola tsy mahay izay fafolikarena, tsy mahay tsisy fanatitra, tsisy iny, fa ahoana natonga ny fanorenana. Volan'ny olombavonjy avy any Amerika nametraka fitokisana tamin'ireo taon'ny varitra ny mantony, taon'ny sasany nanao zao, ary zany nampitsangana ny fiangonana. Miteny ahako, manana trosa ny mpino malagasy, manana trosa any amin'ny firenena hafa isika, tsy azony olona ny tiako ambara. Pasteur ny tafy efa lasa lavitra ny fijeriny, sasany koa mampriska alao anao mandeha ihany fa be loatra ny fanaratsinanao eto. Je hoe diso anao, ahoana no andazako ny fireneko? Raha iza mihitsy a to zao tsy isy tokony hipetrapetraka eto nareo maro be reo, fa tokony miparitaka eran'izao tontolo zao. Indrika moa reo olona milaza azy ho tena mahay mahita kianina amin'ny asa fanomponay, mandehanina manangana fiangonana, asa hoy ny fahaizanao, fenao tsy manao ninina, fenao panakina ny olona manao, ianao tsy mitady fomba avoka avokaran'ilay mpanompon'Andriamanitra, fa manao zavatra koa ary ianao anombana miezaka ataony mba tonga azy tsy avokatra. Mba hitenenana hoe fideo ihany io. Ataoko ampetsika zay, raha mahita mpanompon'Andriamanitra ianao mafana fo, mirehatra, hitanao fa misy vesatra fa nan'olona ao anatiny, mazotoa atao zay atafavoaka azy, ampio izy arak'izay ilaina ianao, mianara manao amin'ny tsara, ho mpiomina aminy, ho mpiara-miasa aminy, amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha teny atao fahita Korondrano, atao fahita Korondrano. Rehefa tsy vitan'io atsipiny, fa na inona re zany. Eny raha tsy hanampy anay ianao manampiny hafa ary, tsolana. Kanefa zay manome zava-panao anao, mamoky ny fananao, fa mba inona ny mbo ataonao anay? Safady dia tonga amin'ilay hotelin'ilay olona foana anao dia mihina, dia lasa ianao mandeha. Na fisorana kely koa tsy ataonao amin'ilay manao service ho anao, fomba any amin'ireny restaurant reny, volany ety ny addition ty, avy eo anao mametraka zavatra kely ho an'ilay mpanompo kely manao service. Tsy miteny an'izany filambola eto ka hoe miavola isaky mitory-teny aminao zahay, azafady tia fa te amboly zavatra toe-tsaina tsara, toe-panatsara ao anatinao, fahaizana makasitraka manohana ny mpanompon'Andriamanitra, avokarany eo amin'ny asa fanompoana.
dia raina ny tompo. Mahafinaritra mahita ny mpino etsika nataon'reto mpino reto ao amin'ny Kortiana voalohany toko fenambeny folo toko fahavalo Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo azafady Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo Asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo ny andiny favolo. Ary voninahitra be koa no nomeny anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiny izay zavatra nilaina. Mandray sanjara misy mpanompon'Andriamanitra renao dia makilay any Melaka, dia makilay any amokatra fivoriana renao, fantatrao raha misy azonao atao dia mifanamasina no hipitsika ao. Zay tsy mandidy, zay tsy mampanao cotisation, zay tsy mampanao latsakemiko. Na voasoratra amin'ny statistika aza aminay latsakemiko cotisation, tsy mbola nampanao an'izany teto. Atsitrapo falalatanana zany natao teto. Misy miteny amiko zafady, pasteur zay mangataka any amin'ny intérieur, misy mangataka an'izany atao publiena ny volany talata any dia publiena ka barinao amin'ny fiangonana foana, zao nandaninana io, zao nandaninana io. Zany angatany sasany any amin'ny intérieur. Eny raha izany ary nataontsika dia aloha soratany etoko ranona nanome ariary, ranona nanome roapolo, ranona nanome fafolokarena zao, soratany etoko ny anarany. Inona ny zavatra mandeha amin'izany? Ny gouvernement aza tsy manao an'izany. Isaky ny taom-baovao izy mamoro ny olona solotena, zay izy vao mba mitantara ny ezaka ataony hoe jaune niditra, jaune lany, jaune programme an'azy. Fa ity fiangonana ty sy ny ampahany olona sasany ato mahavariana mihitsy. Ngambapolo miteny Galatiana dala izana misavy ianareo, nanomboka tamin'ny fananareo, mifarana amin'ny fokahitry mialatsiny ako. Zay ndrevy ny tiana atao dia hiasa saina amin'izany ianao, dia hikorotana amin'izany ny lohanao. Zay ne tsy tiana korotana ny lohanao e. Tsy misy problema eto ka hoe tsy manana an'izao ndray tsika ry havana, tsy tsia tenin'Andriamanitra ny menay dia vavaka dia alefonareo. Izay reto no mizaka an'izany. Kanefa erantsika ihany io rehefa misy indray ihany fanovana statut amboarina te zay mapety azy atao e, zay mapety atao fa zay voasoratra amin'ny statut aloha ny ainany. Filipiana toko fahatelo andiny fahatelo folo. Ary fantatrare koa ry Filipiana fa tamin'ny andohan'ny filazantsara rehefa ny tany Masedonia aho dia tsy nisy fiangonana nandrara tamiko ny amin'ny fanomezana sy ny fandraisana afa-tsy ianareo ihany. Fony tamin'ny Tesalonika aza aho dia nampanatitra indray mandeha amandro ianareo anome izay nilaiko. Nefa tsy toy nitady fanomezana no ilazako izany, fa nitady vokatra izay tombo anareo, manana ny zavatra rehetra sady manana ampyampy aza feno rehefa nandray ny tamin'ny Epafrodito ireo zavatra nampitondrainareo. Dia anitra akasitrana fanatitra tian'Andriamanitra sady akasitrana fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra ilainareo araka ny ireny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Paul tany Masedonia tsisy fiangonana ny karakara na ny hevitra momba izaho koa izy tamin'ny Tesalonika, fa ianareo tany Filipy ianareo ny hevitra ianareo nampanatitra fanomezana ho ahy ianareo. Io mihitsy reto fanahy tao amin'ny Filipy reto, le fanahy ny asa tao amin'ny mpanohana ny frère Daoda. Zareo aty Madagasikara tonga ny olona mandefa vola, ndana toroy filazantsara, ndana toroy filazantsara, ndana toroy filazantsara, ndana toroy filazantsara. Onjeny Malagasy tsy mahita ny Madagasikara zany olo zany, fa fitokisana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra nataony zany. Adidiny mpino manao zay atonga le mpanompon'Andriamanitra tafavoaka mahomby. Marindray no miteny taiko na feminina Andriamanitra ataovany voko azy zany.
alao fa hovesaratsika io avoelantsika io amin'izay miasa loha io dia marary ny ray io dia amin'izay tsy mahavita za hoe diso be zany Andriamanitra tompony fiainana izy manome ny zavatra rehetra ilaina sambatra ianao raha manohana fa ianao ihany no mahatiantoka raha tsy manohana fa Andriamanitra manana olona mpanohana dia raha ho Andriamanitra ny mpintsy raray avy dia tokony ho mpiara-miasa amin'ilay mpanompon'Andriamanitra mpitondra na mpitarika amin'ny fanatanterana ny vina ny fahitana ny asa napetrak'Andriamanitra mba ho taterahany eo amin'ny asa fanompony misy ny mpitondra na ny mpitarika fa misy koa ny mpanampy ny mpitarika na ny mpitondra ny mpitondra mahomby manana mpanohana foana izy manana mpanohana mba hitondrana lavitavitra kely aho ny mpitondra malagasy ny filoby ny gouvernementsika rehetra mitady sponsor avy mpamatsy vola tsy matoky atsika ny mpamatsy vola tsy manome vola atsika ny mpamatsy vola tsy misy ny mpiara-miompy natoka amintsika hoy zareo rehefa mikabary nefa 1961 mba jereo lalana Madagasikara moa vita daholo tsisy mahantra ntsony atao Madagasikara jereo nitoetra ny sekoly jereo nitoetra ny hôpitaly tsy vitandray any fampandrosoana filoam-pirenena sy ny gouvernementariny nefa maro be teo fa tsy navita zany mbola betsaka ny gasy mahantra ary inona mahatonga ny olona makarindray io 13 mai mitondra ny alahelo satria tsy tonga paradisa le malaga le firenena mpingonana tokony isy an'izao tokony isy an'izao tokony isy an'izao tompoko tokony isy an'izany itsika tokony anana an'izao dia namaly an'le olona ray hoe eny tsy zany ihany fa na helikoptera aza tokony ananatsika saingy tsy afaka manana an'izany sika no ny eto manana ananatsika fa miaina arak'izay ananatsika isika tokony efa université ny sekolitsika anga pasteur ratafy sensiany na tonga ny tsy lasa université tokony amin'izao tokony fa tsy mora ny tonga any amin'ilay tokony azafady mazava ny resaka mazava tsara nefa raha ireo mpitabataba ireo nosokafana ny anarany mpandodimma tsy manome dia gaga Andriamanitra mamela ny elony fa tsy fatan'izay atao fa ianao kosa ry zanak'Andriamanitra nahita soa tamin'ny asa fanomponay tamin'ny porteny nataonay tamin'ny fampianarana nataonay nandray valim-bavaka tamin'ny vavaka ny ratsika nanao miasa aminay hatrany ianao halleluja za ry havana somary miteny kely angamba mba nalatsiny ny asa fanompoka sasany teny manao hoe tsy mahomby eo nanomboka tamin'ny 2003 io zay manao hoe mba inona ny fitahina azonao tamin'ny 2003 tamin'ny 2003 anao mbola zazakely fa kehitriny ianao tonga mpanan-karena manana orinasa valim-bavaky reto lehilan'Andriamanitra reto nanandratra anao amin'izany ka nahoana no lazainao fa tsy nahomby izay nahoana nandritra izay 2003 zay mandrak'androany nisandratra ny fiainanao na fitantrano ianao manana fiarakodia ianao nahazo vady ara-dalàna ianao niteraka laso vavy ianao niakatra ny gradinao tany am-piasana
nahoana ny lazainao fa tsy naomby zay fa iza ny vavaka ho anao natonganao amin'izany oza tena manahirana miasa jambarafozana mihitsy amin'ny olona sasany a oka ianao mpiara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpitarika izy mpitondra izy ianao kosa mijoro mpanampy ny mpitarika mpanampy ny mpitondra mpanampy ny mpanompon'Andriamanitra ary ianareo rehetra ato anatin'ity fiangonana ity zay zanaka era-panahy mpianatra tokony mpiara-miasa aminay mpanampy anay ianareo tsy mpifaninana aminay azafady mba tsy tatiko mihitsy iny zavatra niseho tamin'ilay fifidianana teo iny olona nampianarana tariny lasa mpifaninana tsy mbola nahita zanaka mpifaninana amin'ny ray aman-dreniny ozy hoe ratsy ty ozy hoe ratsy ty marina ozy hoe raha mbola tsy atosika amin'ny seza rolanty ary zao nao tony reto ranga reto anahoana rehefa atosika amin'ny seza rolanty atsipony any amin'ny zordira atao taka ny taomboanjo nalaina ny voanjo dia atsipony taony tsy fatara-panahy zany hitanao Mosesy nampiny Joshua Mosesy nampiny Ora Mosesy nampiny Arona Mosesy nampiny ekipan Joshua niady tamin'ny Amaleka ao amin'ny Nomeri toko faraika ambin'ny folo Nomeri toko faraika ambin'ny folo Nomeri toko faraika ambin'ny folo nisy fitarainana nataony Mosesy eo amin'ny andininy fafolo dia nandre ny olona nitomany tamin'ny isam-pianakaviana Mosesy Nomeri toko faraika ambin'ny folo andininy fafolo ka ny lehilahy rehetra teo amin'ny varavaran'ny lainy avy dia nyrehetra fatratra ny fahatezeran'i Jehovah ary tsy sitraka Mosesy koa izany dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah nahoana no dia nampahorinao ny mpanomponao ary nahoana no tsy nahita fity teo amasonao aho ka ampitondrainao ny entamavesatra rehetra zay an'ity firenena ity zao va no torotoronina ho an'ity firenena rehetra ity ary zao va no niteraka azy no ilazana hoe trotroinao izy tahaka ny ray mpitaiza mitondra ny zaza minono ho any amin'ny tany izay niniananao tamin'ny razany ary aiza no azahoako hena omena ity firenena rehetra ity fa mitomany amiko izy manao hoe mehoena izahay mba hoaninay tsy zakako izaho rery no mitondra ity firenena rehetra ity fa mavesatra amiko loatra koa raha izao no ataonao amiko mifona aminao aho avy hatrany dia vonoy aho raha mahita fiteo amasonao aho aza vela hita fahoriana aho dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy manangona 70 amin'ny loholony ny Israely hoento aty amiko dia izay fantatra ho loholona amin'ny fireneny sy mpive azy dia eto miaraka aminao ireo ho ao amin'ny tranolay fiaonana mba hijorony miaraka aminao dia hidinao ka hiteny aminao eo ary sady aka amin'ny fanazy ao aminao ka metraka izany ao amin'izy ireo dia ara-mitondra aminao ny entamavesatry ny olona ireo mba tsy hitondranao irery izany azonao vakiny io a teto Mosesy nitaraina mafy no manjo mitomany inan-kenany eto mitomany inan-kenany manao any amin'ny filanin'olona misy amin'ny fiangonantsika koa zany mila nity mila etona daholo ny fivelomany mila etona daholo ndretrarehetra aiza no ahitana an'izany mila velona tsy miasa mafy mila velona tsy miasa mafy
ka misy tsy mahomby fa te ho velona ngambako misy miasa mafy ahy fa tsy dia mahazo vokatra loatra. Izy ary ny antoka an'izany monomonina ny olo fa Andriamanitra nameva-olana akafitopolona l'olona fantatrao ny fanao aminao, le ositra ao aminao ihany ny apetrako amin'izy ireo mba ireo namanao mpanampy an'i Mosesy, olona mitovy fana aminy oko mpanampy anay ianao. Ao amin'ny Romana 12:10 hatramin'ny 4 dia hitanao tsara fa nisy mpanampy an'i Paoly, ary eo amin'ny Titosy Filipiana 4:13 nisy mpiara-miasa tamin'i Paoly. Mpanampy amin'ny zavatra rehetra, mpampianatra skolaty mpanampy, mpanatrакitra mpanampy, mpiteny zava-maneno mpanampy, service d'ordre mpanampy. Mifampiankina ny fiainantsika na tsara aza ny toroteninay aty fa tsy mety tsara ny fandraisanareo olona iry amin'ny servisy akay ery dia boka mangaro-poza zany maika izy manosika tandreminareo ny masitsika oko feny fahalevem-panahy manana toetra tia manompo mpanampy amin'ny fotoamana fanahny olona, amin'ny fampidirana azy lalindalina ao amin'ny fiainam-piangonana, mpanampy mpiara-miasa. Takatrareo zany mpiara-miasantsika raha misy lakambe anankiray le ray foana ny voy ohatrao etreriza mipetraka fotsiny matory mamaky gazety tsy lasy io fa raha nrehetrarehetra samy mivoy mandeha any amin'izay tanjona tokony atongavany io ka na izy ianao tongato rehefa mibebaka niny nandray an' Jesosy tonga zanak'Andriamanitra, akonan'Andriamanitra, mpandray fanazany tompo, olon'Andriamanitra ianao, napetraka Andriamanitra eto tany, tsy hoe hivavaka fotsiny fa ho mpiara-miasa amin'ireo lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra, mpanabe anao ireo ny tanjona. Alleluia. Tsy ianao indray ny mampiahako olata, manaparitako olata aza mivavaka ato tsony aza mivavaka ato tsony. Manao hoe na fahitanao le toroteny nataon'ilay pasteranay tao somady mila tsikina kely olona mafy be loatra le toroteny zay ho ale izy le pastery mihitsy ny tsy mavo tsy manazava ny sain'le olona ianao fa ianao ndray aza manampitrotraka miposinao ndray le olona ry ratsy fanahy ianao tsy miditra zay te hiditra sakananao ho zono meroza satria tsy tonga nampy an'i Jehova meliny mahery tondra ozina aminao zany fetsika zany mialamy zany aza elingelenina mihitsy aloha zay eto hoe azafady be dia be ny Jesosy mamonjy tsy azoazonao eto makanesa ny nosy be makanesa ny ambomanarina fa oka ianao tsy ho fesana eo ampelantanany devoly mandindrina ny varavaran'ny olona ianao tsy miditra zay te hiditra sakananao tananao ny andraikitra nefa ianao mpanapozina fanan'olona matahoran'Andriamanitra ho ratsy ny fifaranao tsy manozona anao fa mitady anao hibebaka anitsy ny lalanao zany ny fosotra ratsy tsy mampandroso fiangonana avao. Jesosy naka ekipa mpiara-miasa mpianany 12 naka 7 mba fantatrao moa fa ny mpianatra Jesosy dia nisy olona tamin'ny fanaratovana niala tamin'ny fanaovana famoriketa ry Matio dia nipetraka teo aminy iza ny namelona azy Jesosy namelona azy Jesosy niahan'ireo sy nikarakaran'ireo ary zany napisy an'ilay kitapom-bola ny tantanin'ny Jodasy mbola ny ampy fanomezana ho an'ny mahantra aveza moa ny volan'i Jesosy aveza misy anabavy tao nitahian'Andriamanitra nanompo an'i Jesosy tamin'ny fananany
iry Zakaios sy nitapakevitra indro ny atsasaky ny fananako meko amin'ny malahelo mpanaka tena nisy fitahina be tamin'izany satria io lehilahy io novafo nanomeny atsasaka tsy fantatro hoe raha 1 milliard 500 millions nomena ho amin'ny fampandrosoana Kristy mpanao fagagana nefa tsy dia nanao fagagana manokana ho amin'ny filantenana izy misy ny mpitondra misy ny mpanampy za tena mangataka mihitsy mba homen'Andriamanitra safanompoana ho mpanampy ny mpitarika ane ny mpino maro be tsy ho vesatra fa mpanampy mpanohana. Halleluja. dia raina ny tompo afaka miteny zavatra maro saingy lasa dia lasa ny fotoana fa zavatra ray dia manao adidy amin'ny fitondrana amin'ny bavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Ity adidy ity dia asa anankiray azo tanterahany rehetra na ny manam-bola na tsy manam-bola afaka mivavaka daholo. dia raina ny tompo antony mpisorona ianao asa iray izay nomen'Andriamanitra endreketany mpisorona dia ny fanaovana vavaka fifonana ho an'ny olon'Andriamanitra. nampianarina antsika hitondra mivavaka ho an'ny olona rehetra. meko anao manaraka misy fangatambavaka nataon'ny apôstôly Paoly mivavao anay mipetsaka mihitsy izy mivavao anay misy dikany zany ngamba mahita mpitoroteny ianao zao ny mahazo azy zao ny mahazo azy mivavao azy zao mivavao azy dia raha ho Andriamanitra any amin'izany. Halleluja. Jesosy tamin'ny androny nofony dia nivavaka ho amin'ny Petera. Za mivavaka ho anao Petera mba tsy ho lefina ny fonanao. Jona toko fafita mivavaka ho amin'ny mpino izy tsy nanesoro anazy amin'izao tontolo izao fiarovana azy amin'ny ratsy. Ankehitriny mbola mivavaka ho antsika eo an-tanakavanany ray izy mahazo tombontsoa amin'izany vavaka Jesosy zany ary ny tsiraray avy amintsika koa satria mpisolo vava izy. Ny fanahy masina mampivavaka atsika anao fifonana ho an'ny olo-masina. Romanina toko 7:20. Asa fanompoana azo ny rehetra atao io dia raina ny tompo. Asa fanompoana fanohanana io manohana mibavaka manampy amin'ny bavaka. Tiako hitanao ty andiny soratra masina ty ao amin'ny Timoty ao amin'ny Korinthiana 2. Foy ny fotoana dia manjary lasa maikamaika aho andiny faraika ambin'ny folo miara-mamakytsika rehetra. Ianareo koa no manampy anay amin'ny fivavahanareo anay mba hisorany maro ny aminay no ny fanomezana azonay tamin'ny nataony maro. Ianareo manampy anay amin'ny fivavahanareo. Halleluja. Apeo mbavaka izay ty aomby dia raha ho Andriamanitra taio pasteur Tafy no fahasalamana, taio pasteur Sanzede, taio pasteur Gilbert, taio pasteur Alain, taio pasteur Apio amin'ny fahasalamana Pairezo atanjao meu fahasahina ampiteneno meu fahalalana meu fahitana asesoronao amin'ny ositra oka ombanao amin'ny famantarana sy fagagana izy varavarany fomaro isokatra vonjeo amin'ny olona manahirana izy vonjeo amin'ny olona manahirana izy amin'ny olona fahafa aza vela tahotra ilazany marina aminay izy tompo. Asio afo ao anatiny asio afo amin'ny teniny ho azo izy areto aza vela ho tafandromandry izy eo amin'ny asany fitianana ho azy io
tatano reo, ampiasao reo. Vavaka tokony atao zany. Romanina toko 5:10 zao ny teny Paul 9:17. Ary miangavy anareo ary rahalany noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavany fanahy masina, mba iranareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho afaka mijimino any Jodia aho, ary mba hakasitra ny olona masina zay fanompona ataoko any Jerusalema, mba kanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelomina ny fontsika. Fa ny ompitiavana ny vavaka ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny dika hoe ty olona ne dia izao hoe rehefa tiako ny olona iray a dia maniry soa azy aho. Ny fitiavana tsy manozona, maniry soa. Enga ne mba hita soa ianao. Ka mivavaka ho an'ny olona tianao, dia mivavaka ianao mba hasoa azy. Ary zay vavaka ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay, maniry soa azy ianao. Fa tsy mivavaka ny hafatesany. Nga mbola velona ihany hoy sasany. Ay mbola tsy maty ihany ratafy. Talohan'ny fifidianana misy niteny tao amin'ny Facebook manao hoe maty ratafy, misaona Jesosy monjy, alahelo beno aho. Ohatray, tsy maty ratafy fa velo. Dia raha Andriamanitra aza maniry ratsy na loza ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, maniry soa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, hoe ry alan'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra ny ianao, avita be amin'ny asan'ny tompony ianao, ho tahiany Jesosy ny ianao. Mampandroso fiangonana zany, mamany olana rehetra izany, manasitrana antsika izany. Raha mifampivavaka asika dia ho sitrana. Na inina marary ianao ka raha mivavaka ho ainao, sitrana ianao. Sitrana ianao. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany, fa teny aminao aho fa ho taredetra ny fanasitanana anao. Raha mitohy mieritrerit-dratsy ny mpanompon'Andriamanitra ianao, koa ny vavaka fifonany atao ampanetretena ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, dia akasitran'Andriamanitra izany, mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra omena antsika. Maty eny Petera, maty ny Herode izy raha tsy mivavaka azy ny fiangonana. Za migadra, zao ambasador migadra hoy Paoly tamin'izareo Filemona, fa noho ny vavakareo dia ho votsitra ho afakato aho. Ka na inana trano maisina amin'ny endrany rehetra, mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra voagetra manodidina, toa very hevitra, rehefa misy mivavaka, mivoaka tao izy. Mivoaka tao izy. Satria Andriamanitra mihainy vavaka, ataon'ny olona masina. Vonjen'Andriamanitra amin'ny olona hafahafa izy. Betsaka ny olona hafahafa tsy tanisany amin'io ah. Ary voatahiry amin'ny asa fanompony izy, mahatoky izy, ary mahatonga azy ho feno fahasoavana zany. Jereo tsara ny tantaran'i Paoly. Iza moa Paoly? Paoly le mpanota ny vonjen'Andriamanitra tamin'ny fahasoavany. Nilaza izy fa lohan'ny mpanota. Nofidin'ny tompo fanaka voafidy fitondrana ianarana izy io. Notendren'ny tompo mpanazavany jetilisa izy. Rehefa nahatsodrano tamin'ny apôstôly izy, dia notononan'izao tanakavanana nandeha asa missionnaire niteteny manontolo. Nifanandrina tamin'ny mpanompo sampy, nomban'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga izy. Nisy fanenjehana ny aretany, nisy fanoherana ny aretany. Na dia namakivaky lalatsarotra aza izy, na dia nisy fanenjehana azy, hitanao voageja manodidina, manoatra anao ny mpandresy hatramin'ny farany izy. Tafatsangana ny fiangonana, tonga ray ny fiangonana izy, mpiany fiangonana, nazo fanambarana avy amin'i Jesosy, lehilahy nahery tamin'ny teny sy tamin'ny asa, Paoly. Ary hitantsika ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly ny asa fanompony, ny vokatra zany, toroteny nomba ny herin'Andriamanitra, nomba ny fagagana, olona maro ny voafo. Vokatry ny vavaka nataony, sy vokatry ireo ekipa mibavaka nanohana azy. Nisy vokatra izy, ary na ny fiangonana ankehitriny azy, dia mihinana sy migoka ny vokatry ny asan'izany lehilahy izany.
satria ny epistily izay nysoratany dia isaina ho isan'ny tsindromandry avy amin'Andriamanitra. Soratra masina, baiboly. Tsarovy, Andriamanitra tsy manao na inona na inona afa-tsy ny mamaly vavaka ataon'ny olona masina. Ninona tiatsika iseho? Eto amam-bavaka. Raha maniry ianao hoe tiako ny ahitana mpanompon'Andriamanitra atsanganao toy ny mpaminany, toy ny apôstôly, eto anivon'i Jesosy mamonjy, hitondra fifahazam-panahy, eto amam-bavaka, fa Andriamanitra afaka mamaly vavaka, manome izany. Maro ny olona indraindray tsy dia mieritreritra kory hoe rehefa vony mpanompon'andro kapao any io zany ve mba mendrika pastera rahalahy sy anabavy miaramila an' Jesosy ireny manatrika ady mety avony avony sasany lavo maratra, fa tsy hoe rehefa maratra izy ka mandringa ny tongony vonoy faty fa tsy ilaina intsony. Ny dokotera mahay tsy hoe mahita mikroba amin'ny tenany marary dia vonoky io, fa mitady any esorany an'ilay mikroba. Takaro ny hevitry ny hoe fahasary-piaro araka an'Andriamanitra, fahamasina-piainana miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy maintsy ampiarahana ny fahamasinana sy ny fitiavana. Zany ny fomba hananganana fanahy sy hitariana olona ao amin'ny lalan-danitra. Tsy takatry ny olona zany indraindray. Tsaroko tsara nisy problema ty pastera anankiray niaraka tamin'ireto olona ireto aho. Kapao any io, zao venao taona, roa ihany io, ianao malemilemy, io fa le mem-pananao io ihany. Ny foko anefa tsy araka izany, honena n'ilay mpanompon'Andriamanitra maratra aho, ary te hanangana azy. Tsy nitaterako ny teny reto, nampahireziko izy. Tateo ariana ny fitsanganany, mbola navita be lavitra teo amin'ny asan'Andriamanitra izy. Ako sakaizany mpitandrina ianao, ako sakaizany pasteranao ianao, ako sakaizany mpanompon'Andriamanitra eo aminao ianao, oaka ianao namany, fa tsy ianao ny fahavalony, tsy ianao ny mpanaratsy azy, tsy ianao ny pitsikera azy. Tsy ianao natao ny fitaovana eto, fa tsy tia riasa aminay ianao azafady. Jereo fiangonana hafa, dia mandroaka foana ianao pastera, ka tsy mety ane. Raha tomobile tsika nefa mifamely, tsy mety. Fa raha tsy tianao zany teniko zany avy aoko sakaizany rainao reninao ara-panahy, aoko mpanampiny ray aman-dreninao ao amin'ny tompo ianao. Dia rao ny tompo tiako anareo hitsangana. Teny ho any endry no ambarako farany eto teny famaranana, fantatrareo ihany fa misy fananarana, misy fampahirezana. Rahalahy sy anabavy eto Akorondrano, eto amin'ny foiben'i Jesosy mamonjy, toa hoe foiben'ny fahalalana, foiben'ny ny asa fitariana. Izay dia falo misaotra an'Andriamanitra. Maro aminareo reny avy lavitra, mavolavitra, avy any Andoharano fotsy, avy any Sabotsina Mena, avy any Ambomanarina, avy any Itosy, avy lavitra. Ity andro ray tiana tongavanareo miaraka aminay eto, makasitraka anareo zahay ny amin'ny fahazotoanareo miara-manompo aminay eto. Misaotra tompoko, misaotra tompoko, Andriamanitra ny hamaly soa anareo. Natolotro anareo ilay saina nomen'Andriamanitra mba mpianatra ny amin'izay zavatra tokony ataon'ny mpino amin'ny pastera. Renareo zany, nomeno ho fantatrareo zany.
mandehana araka izany atao izany dia ho sambatra sy ho ambininy ianao amin'ny andro itainanao. Ary ny fanambinana sy fitahiana dia hodidiko ho eo aminao amin'izao fahavelomanao zao, ho amin'ny zanakao, ho amin'ny zafikelynao, ho amin'ny zafiafinao. dia rain'Andriamanitra koa raha tianao zany ampiaro ilay fampianarana, ampiaro dia ho famelombelomana ny fony mpanompon'Andriamanitra ianao. Tsy sento izy, tsy asoanareo raha misento izy, fa nampifaliana aminao izy. Tena misaotra n'Andriamanitra anao ny amin'reto lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra reto, zay tena tsy mamadika, tena tia, zay tena mpanampy, mpiara-miasa, ka tenenina hoe nanana zanaka tsy manana fifaliana toy izao zahay, ny andrenesanay fa mandeha amin'ny fahamarinana sy fahendrena ny zanakay. dia raina ny tompo manamasina tena dikan'izany hoe aza manota fahotana ny tsy fanaovana ny tsara fantatra tokony atao, zay malalanao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. tiavo ny mpanompon'Andriamanitra, tiavo zay, tiavo pastera tao, tiavo pastera Sandobe, tiavo Ralasite, tiavo pastera Laine, tiavo sera Bako, tiavo sera Noeline, tiavo ny vatin-drety mpanompo, tiavo Andriamanitra malifity anao raha manam-pitiavana ianao. Mangatamn'Andriamanitra, ongotan'Andriamanitra ilay fo na fafiny devoly, fakalahana, fahasorenana, ary manontany tena, inona moa tena tsy hitiavanao ny mpanompon'Andriamanitra eo? Ny etovoliko ve maninona anao ny etovoliko? Ny palitoko ve maninona anao ny palitoko? Ny kiraroko ve maninona anao moa io? Izay tafinao tsy mampanina na menamena na rozirozy tsy problème, fa aza mitandraka fotsiny. okey, tovy fijery amin'i Jesosy ianao. Jesosy ene ka tia anay e, aza mety ho voataonany olona hafahafa, mpanatsatsy ny mpanompon'Andriamanitra, fosa ny mpanompon'Andriamanitra, pitsikera ny mpanompon'Andriamanitra, mpanendrikendrika ny mpanompon'Andriamanitra, mpaniratsira ny mpanompon'Andriamanitra, mpanohatra ny mpanompon'Andriamanitra, nefa misy olo masina atao am-piangonana. Tsy ho izao devoly, zanaky ny devoly ianao, manao ny tenanao tsosy fa sinakoka Satana, ralahy santoka, anabavy santoka, mitandremany amin'ireny olona ireny, fa ireny ambody mety am-piangonana mitafy fitafiany ondry. Mety tsy mafaly ianao zany, devoly tsy faly amin'izany teniko zany, ty manala-paraka ny asany ao, fa za mampitandrina, aza mino ireny, aza manakaiky an'ireny. Rehefa mpanao hevi-diso ireny anaro indray mandeha indro rehefa tsy mety alao, tsy havita zay vita ny mpanompon'Andriamanitra aminao izy, tsy afaka andany ora sy fotoana hitory ny tenin'Andriamanitra aminao isaka lahady izy, ka ataonao inona izy? Mpamosavy ny fiainam-pananao, tsy manina zay titra anarany na mpanatyrakitra, ninina na milaza pimotra na hitato am-piangonana azy, mitandrema mba tsy ho voafitaka ianao. dia nio ny baiboly, jereo ny ota sy ny valiny. Ny baiboly dia miteny fa misy valiny avokoa ny fahadisoana sy ny fakatoavana rehetra, ka tokony ho tandremantsika ny famonjena, voalaza amin'ny boky ny Hébreo toko 2:1 ka tamin'ny 7. za dia tiako ho masina ianareo, tiako endry amin'ny famonjena ianareo. Tsisy tahotra izahay manao ny asan'ny tompo eto, milamina tsara tahaka ny ao amin'ny fianakaviana, ray fanaminay daholo reo zanak'Andriamanitra ao ny akonana zay miaraka aminareo, matsiaro sambatra,
ary amin'izay dia tonga ny olo mitombo tsara ny asan'Andriamanitra. Mahery zahay, Andriamanitra tsy azo vazivaziana rehefa afon'ny olona tsy maintsy ojon'izay iny. Mba fantatrao moa amin'ny bokin'ny mpanjaka faharotoko faharoa, miakatra Elisa, sola aloha mantsy Elisa. Hoy etoka izy eto, lesole hoy leka izy lahy reto. Hoy izy, mba tsy mety ny ataon'ilay tovolahy, mba tsy mety resaka lesoly. Hoe le mainko ingita volo bekibo mety ho teneninao. Fadeo ny manao an'izany amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tonga ozona ho andreto zaza reto, ary nisy biby avy any an'efitra, avy any anaty ala nivoaka, nandevona an'ireo maty. Mety zavatra kely zany, mety zavatra kely, satria naneso ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo esoina ny mpanompon'Andriamanitra. Oka ianao tsy aneso mpanompon'Andriamanitra, oka ianao tsy amazo vaso mpanompon'Andriamanitra. Tantara faharotoko fena amin'ny telopolo, naneso ny mpanompon'Andriamanitra tonga amin'ny fahatezerana mafy. Anaro ny zanakao mba tsy anesoesy mpanompon'Andriamanitra. Marina tsy mampintsona anay izy Yesu, na nieso na nilatsa na hovokina amin'ona, tsy andonesa fanontona mpanomponao, azo fijaliana tsy maintsy hoentin'izany. Tsy maninona zany, tsy mahataitra zany fa ianao no ahita raharaha. Tsy te hita loza ako. Dia nino ny Baiboly ratsy fefara daholo izay nanisy ratsy mpanompon'Andriamanitra. Ratsy fefara. Matin'ny kankana Herôda, tonga boka be azy, taon'ny jamba, taon'ny aretina sitrapanafody, taon'ny tonga momba tsy miteraka. Navadiny Davida zao zay mikala vatiny dia nahita azy nibitaka sy ty voninahitra mpanjaka dia voninahitra mpanjaka valiny, satria tsy tiana no tsy azonao atao an'izany io olombosy tio. Tonga momba izy ary tsy niteraka. Ianaro ny Baiboly hitondra fahendrena, fatahoran'Andriamanitra amin'ny fiainana, mitomboa famasinana, mitomboa fanetrantena, manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa ity lalanao toy, lalana mitsinana ny elo, lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay, mba manana antoka andova fiainana mandrakizay ianao. Mivavaka isika mba horofan'Andriamanitra amin'ny fakapana rehetra nena. Halleluja. Anao hiritsika 7 700. Permiasa? Halleluja. Izay nanao ratsy mibeba dia ny mbola tsy tonga n'ilay teneninao tsy sitrako zao, diny zao beba mifona. Telo amby roapolo amberivo. Mafiloatra avy ny teniko tia anareo amin'ny foko aho. Anafaka anareo amin'ny fandrika ny Satana, amin'ny fitaky ny devoly, mba ho masina sy marina tsy anatiny mampondro ianareo eo anateny fiandrasana an' Jesosy. Telo amby roapolo amberivo. Tehaka sika. Iriko ny anana fanapo sy faherezana marina, ampandehika lesy ny tompo, tompony nahita Andriamanitra, aksangana votongandry, fotoana pesata, anana fandafatenasany,
umetaga iko batataye yako ramba isaudo wapiti ubyara biasa minaulizo karitu tanaku tiahidi atangan mampu tungati oh anapati umesada anana pandapati nadani nama viswati umetaga Ita mabisata miju Ifadana babita ina Ana uniasa Udulu Kanulia bibaliana Sangat mabu tunggani Tuana pati umisada Ana pandapati nadani nama viswati metaga amila kiluga pamutena darana wanyune dini repa swabana sisi iya wangesa musik